Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 10 septambra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny sabotsy 10 septambra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana fa tokony hitandrina ny mpampiasa ranomasina amorontsiraka atsimo sy atsimo andrefana fa ho mafy ny fitsiokan-drivotra noho ny tsioka atsimo. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Capeste isorana malefaka andalo ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hahatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra anonja-penina ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Capeste hatrany Mahanoro andrahoana amin'ny tokotoko metera-norana malefaka indraindray ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any avaratra Sainte-Marie anonja-peniny ranomasina ahavon'ny onja manodidina 2.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy avaratra atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora hahatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro anonja-peniny ranomasina ahavon'ny onja manodidina 2.5 metatra hahatratra 2 metatra indraindray any amin'ny tendrony atsimo. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hahatratra 10 kilometatra isan'ora ny alina anonja-penina ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.9 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonja-peniny ranomasina ahavon'ny onja 2 metatra fahidina miandalana izany manomboka ny atoandro. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ibalika ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora adimy mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny alina sy ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrifin-drahona manodidina ny nosy be ny maraina ho maina ny ekafa ho avy atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora iovaova kosa ny any ekafa ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.